Enisaochanao Jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotrao izahai izay mpianatrao koambitenenare Jeso malalo izahai iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetra betsaka amponaya koambitenenare Jeso malalo izahai iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetra betsaka amponaya irote niavy aminao itoetra betsaka amponaya. Fanomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisantsika ny lesona amin'ity alahady ity. Manana fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara eny an-danitra, nidera ny laza ny asa sy ny voninahitra, natolotra ianao, misaotra anao fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray izay mba fany mandinika ny teninao. Mangataka aminao mba hiaraka aminay eto ary hanazava izany araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe antso ho amin'ny fiomanana. Antso ho amin'ny fiomanana. Ny afatry ny anjely telo izay nanomboka ny anaran'ireo adventista voalohany tamin'ny fiandohan'ny taona 1840 no afatra farany hozaraina amin'izao tontolo izao mialohan'ny iverenan'i Kristy. Ny fitambaran'ny afatry ny anjely telo dia mitondra ho amin'ny 110 izay manoritsoritra ny fiavian'i Jesosy fanondroany eny amin'ny raha ny lanitra. Amin'izany no anaovantsika tsokevitra fa ny tanjon'ireo afatry ireo dia ny hanomana olona amin'ilay toe-javatra efa nandrasana hatry ny ela. Araka ny fandikan'ireo milerita ny 310 andro ara-paminaniana izay eo amin'ny tanela toko 15 dia nanao katsy izy ireo fa hiseho eo amin'ny raha ho any lanitra ka mba hanafaka ny olona sy hitondra fitsarana ho an'ireo ratsy fanahy Jesosy amin'ny loha-taonan'ny 1844. Rehefa tsy niseho tamin'ny fotoana ny andrasana azy io izy dia nanohy ny fandinihana ny Baiboly izy ireo ary nanao tsokevitra fa ho avy izy amin'ny fararano ka nitondron'izy ireo ho andro iverenan'ny tompo ny 22 oktobra 1844. Tsy mbola nisy ny fikasana norina fiangonana vaovao tamin'izany andro izany fa fihetsehana, fifoazana teo amin'ny fiangonana maromaro no nisy. Tany amin'ny taona 1844 dia ny ahenjana ny fifandraisana teo amin'ireo mpin'ny fiavian'i Kristy sy ny fiangonana efa nisy tamin'izany andro izany. Adventista maro no voaroaka tsy ao amin'ny fiangonana izay nisy azy nandritra ny taona maromaro. Rehefa nandinika ny afatry ny anjely faharoa izay amin'ny apokalipsy 7:20 izy ireo dia ninony fa maro tamin'ireo fiangonana no lavo ara-panahy ka tsy azon'izy ireo atao tsony ny ikambana amin'ireny. Tamin'ny fahavaratry ny taona io ihany dia mpino teo amin'ny 530 eo no nandao ny fiangonana nisy azy tojo fahatsopana itenana nangidiny faratampon'ny fanantenana izy ireo tamin'ny 22 oktobra. Niemotra ny akamaroany na menatra ihany koa. Ny sasany moa nametra daty vaovao. Vokatry ny fandalinana bebe kokoa ny Baiboly anefa dia olona vitsy dia vitsy sisa no nanao tsokevitra fa teo amin'ny fanazavana ny toe-javatra amin'seho no nisy fahadisoana. Kita ary ao amin'ny apokalipsy 7:20 ny fandarana asan'ny Satana. Ao amin'ny 4:10 kosa no anambarana ny afatr'Andriamanitra. Ny iraka mankamamy izao tontolo izao
dia mifandraika amin'ny toromarika omena amin'ny apokalipsy 10:11 ary ny 10 no maneho ny fahadisom-panantenana mangidy iaina mivoaka an'Andriamanitra. Ny 12 kosa dia milazalaza ny toetra ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany izay mitandrina ny didi folo, ary ny 14 io dia tena miresaka ny amin'ny afatra haparitaka ny vahoakany, afatra izay tokony ho takatsika sy ho zaraitsika amin'izao tontolo izao. Ingane isika ka handalina sy hahatakatra hiaina sy hitory an'ireo fahamarinana izay nokendrena hanomanana antsika ho amin'ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela. Izany tokoa no tokony hampijoro antsika mandrakariva ary tokony handinika ny ten'Andriamanitra isanandro isika mba ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, indrindra ahafantarantsika ihany koa fiafaton-tombontra ny andro. Hivavaka isika, misaotra anao izay iray ahoany amin'izany lesona nomenao anay izany. Misaotra anao koa izay mamerina ao an-tsaina indray ireo fotoana rehetra izay nisian'ny fahadisoana mpanantenana ary ny tokony hitandremanay ny amin'ireny fahazahoana ny teninao tsy amin'ny tokony ho izy ireny. Mangataka aminao izahay mba handehananay amin'ny fahendrena tanteraka indrindra rehefa mangataka sy mandinika ny teninao izay kaokao mba ny fanatrehanao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.